ataoko hoe tena ao anatin'ny fanambakana ny olona mihitsy, eritreretra ny olona tsy matakatra ninina mihitsy reny fanambarana momba an'ireny hetsika nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana ireny. Ny filazana hoe ny fandehanan'ny filoham-pirenena mandeha ireny dia tsy misy fiantraikany any amin'ny safidin'ny olona. Nefa ny lekelan'izay zay nisy olona tononona anarana mihitsy hoe ny fihetsika izay nataon'ny olona io dia nanova ny safidin'ny olona tany. Nefa filoham-pirenena io resahany io le isaka larobia mandidy manapaka manao conseil des ministres, manala na manesotra na mampiditra mpiasa-panjakana ambony. Ahoana moa rehefa zany olona zany no mijoro mitehaka daholo ny olona, tonga daholo ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra ametrahany afatra hoe jerevo zay mety amintsika. Raha itsy ny fitenenana dia ilazany ny mpitsara fa tsy misy fiantraikany amin'ny resaka fifidianana izany. Raha miheno an'ireny avekona mandeha